miarabantsika ary namako malala isany manaraka ny fandarana manala sarona ireo zava-miafin'ny fanavotana, manala sarona ny zava-miafin'ny fanavotana. Ao amin'ny Lioka 7:20 dia nanokatra ny sain'izy ireo izy hahalala ny soratra masina. Tsy takona fenina amintsika fantatsika raha malala fa ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny taranak'olombelona dia ny hamonjy antsika tsirairay afaka izao. Tonga teto tany Kristy nanatanteraka ny dravitry ny fanavotana, niakatra any an-danitra izy ary ny dravitry ny fanavotana rehetra dia efa nosoratana ao amin'ny tenin'Andriamanitra, nosoratana ao amin'ny Baiboly, nosoratana ao amin'ny soratra masina, ka ilaintsika ny mandinika amin'ny tsipiriany ireo dravitry ny fanavotana izay nosoratana ao anatin'ny soratra masina. Tsy ny zavatry ny tany no tokony matimatesantsika, andanitsika fotoana soronto ilaina izany, mila miasa isika, fa ny tena tokony matimatesantsika sy lohalarana eo amin'ny fiainantsika dia ny zavatry ny lanitra. Aiza no ahitana ny zavatry ny lanitra? Ao amin'ny soratra masina, ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fantatsika fa ho avy tahaka ny rivotra mahery, rika mifofofo ny fampianaran-diso, ary izany indrindra no ilaintsika mianatra mitsipiriany ny tenin'ny soratra masina mba tsy hahatonga antsika ho voafitaka, ho voaozongozina ary ho mpanara-dreny rano eo amin'ny fahamarinana izay tarika antsika any amin'ny famonjena. Zao ny fanamboaran'i Kristy ao amin'ny Jaona 9:20 rehefa niaraka tamin'ny mpianana izy, misy zavatra maro no lazain'i Kristy, dia be ny tsy nahatakatra nio tamin'ny mpianatra. Dia ho Kristy hoe mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo zany ankehitriny. Dia nanoratra ny soratra masina izy dia nisoratanao, ary ireo fahamarinana rehetra izay ilaina hamonjenantsika dia tokony hodiniana akaiky, hodiniana lalina, tsy maintsy mampihetry ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra tahaka izay tsy mbola natao hatramin'izay isika, ka mandinika ny soratra masina, mipetraka eo an-tongotry ny azy fijaliana, ataontsika eo ambavantsika ny tenin'ny soratra masina isan'andro. Ilaina ny fahazarana mandinika ny tenin'Andriamanitra, fa ilaina ihany koa ny fahazarana mandalina ireo fahamarinana rehetra tian'Andriamanitra. Ka izao ny Baiboly manala sarona ny drafitry ny fanavotana. Jaona 5:7 dinionareo ny soratra masina, ao aminy no ananana fiainana mandrakizay. Ahoana moa ny atao hoe diniana? Alaina ambony, alaina ambany, fakafakaina, ampitahaina amin'ny Baiboly maro isan-karazany. Inona no tena tian'Andriamanitra ho resahana hatramin'ny faingo, ny teboka, ny ireo singa rehetra ao anatin'ny Baiboly manan-danja anehoana amintsika ny drafitry ny famonjena. Dinion'ny Baiboly angataon'ny fanahy masina fa anazava ny saintsika, hitarika antsika ho any amin'ny famonjena, hivavaka isika. Jesosy tomponay misaotra anao zay fa velarinao, omenao anay maimaim-poana ny soratra masina, ilay hany boky manala sary ny tavan'ny fanavotana mba ho hitanay mibaribary fa vonjenao zahay. Indraindray dia atsirambina ny fandiniana ny Baiboly sy ny teninao, omeo hery, omeo fotoana fahalianana andalina isan'andro ny Baibolinao, ka ho azo antoka ny lalana mitondra anay ho any amin'ny fanavotana, amin'ny anaranao Jesosy nanonana ny vavaka. Amen.